Mahakasika kosa ny fanendrena Prime Ministre ao amin'ny Republika fahaefatra efa nisy moa siosindresaka amin'ny anaran'ireo izay mety ho voatendry Prime Ministre anatin'izay Republika fahaefatra izay nitondra fanazavana mahakasika izay indrindra raha moa Andriamatoa Mahanta Jean de Dieu avy ao anivon'ny vovonana politika Mampara ary nanindrindrindra ny tenany fa ny parlementaire maro anisa no afaka manendry an'izay Prime Ministre izay. Nametraka niteboka eo ambony isy ny vovonana politika Mampara izay ahitana solombavambahoaka voafidy miisa 320 raha toa karaky amin'ny 150 ny seza ao anivon'ny parlemanta manoloana ny tsao mandeha mikasika ny fanendrena izay ho Prime Ministre nisy Republika fahaefatra. No mahavisin'Andriamatoa Mahanta Jean de Dieu filohan'ity vovonana politika ity fa izay parlementaire maro anisa no afaka manendry Prime Ministre raha ny ona tamin'ny mpanao gazety nisy Mampara io tolakandro dia tsy ambody vona. Misy amin'izao fotoana zao hevitra somary misavorovoro amin'le hoe iza no afaka manolotra Prime Ministre. Mazava ny voalazan'ny andininy fa efatra amin'ny 50 amin'ny lalam-panorenana fa ny antoko na vondrona antoko zay maro anisa indrindra ao anatin'ny anteny miram-pirenena zay no afaka manolotra ny anaran'ny Prime Ministre. Soritako mazava eto fa ny antoko na vondrona antoko io dia tsy maintsy efa nitsangana talohan'ny fifidianana ary voasoratra ara-dalàna amin'ny atao hoe registre national des partis politiques. Misy an'izay RNPP zay ao ministère de l'Intérieur. Ka raha ohatra hoe zao vao ilaza hoe zahay vondrona dia iaro eo dia anendry Prime Ministre dia tsy izy zany. Zay no ahafahanay milaza zahay Mampara sahady fa satria nataontsika hoe vonjy maika dia ny Mampara zao no maro anisa indrindra ny solombavambahoaka dia ny Mampara zany no anolotra ny Prime Ministre voalohany amin'izao 4e République zao. Tonga nanatrika ty fionana tamin'ny mpanao gazety ihany koa ka nanatevin-dalana ny Mampara ireo solombavambahoaka avy amin'ny antoko TGV sy ireo solombavambahoaka maro samihafa mahaleo tena voafidy farany teo izay nilaza fa tsisy ny tambazana vola velively satria sy amin'ny ray foto-kevitra amin'ny Mampara. Tambazana tamin'ino na ny tambazana tamin'izao tsia eto amin'ny teny mazava tsara tsisy vola azo na tamin'ny nandritry ny fampielezan-kevitra zany na taoriny fampielezan-kevitra dia tsisy vola azo na tamin'iza ka ny tena hevitra ny tena manokana no nanatonana hiara-miasa amin'izany Mampara izany.